Des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aelina Nissan vous présentent. Efatra alohan'ny farany amin'ireo firenena misy safito amby roapolo amby zato i Madagasikara raha ny anohanana no resagna tsy mahagaga izany satria mila mpitondra manana viana ny firenena iray, mila mpitondra mahafantatra ny marary ny vahoaka ao aminy ka mitondra vahaolana mazava. No tanterana androany fanaovan-tsony teo amin'ny masoivo frantsay sy ny fivondronan'ireo mpanondrana lavanila eto Madagasikara amin'ny fananganana ny maison de lavanila eto Antananarivo. Ny anomelanja ny lavanila malagasy no tanjona amin'izany. Vokatry ny tsy fahaizana mitsinjo lavitra sy ny tsy fanomezan-danja ireo ministera isan'ny tokony fa miandry baiko avy amin'ny finono mahatonga ireo karazana olona marefo amin'izao fotoana izao ary isan'ny voakasika izany ny ministera an-drano tsy ampy ny fanomezana sehatra ireo teknisiana malagasy amin'ny fampandrosoana. Tato anatin'ny herinandro mpanjara zava-mahadomelona mahery vaika miisa roa no saron'ny mpitandro ny filaminana tao Toamasina. Isan'ny tanan-dehibe ahitana ny fianaky ny zava-mahadomelona lafo i Toamasina ka betsaka ireo misehatra antsokosoko eo amin'ny fandraharana azy. Any ivelany dia nomboka androany fivoriana antapon'ny OTAN sy ny vondrona Eropeana andiniana ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russie tao anatin'izay roa taona sy tapany izay. Isan'ireo nanatrika ny fihaonana ny filoha Volodymyr Zelensky izay hitondra ny politika entina manarina ny firenena sy ny fomba fiady ara-diplomatika entina ampisarana ny ady amin'ny Rosia. Arahintsika avy hatrany ny andindin'izay. Ankafaliany indray tomboky lasy tomboky vavy no tsy diko ny tokantranao mety alina ity tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao amin'izao aliny alakamisy fafito amby folo ny volana Octobre taona 2024 izao. Asaiko anaraka ireo vaovao nisongadina hatramin'ny farany ny matoan-dahatso ohatra no anokafatsika ny fampalalam-baovao amin'ny tian'io ity. Fa efatra alohan'ny farany amin'ireo firenena misy fito amby roapolo amby zato i Madagasikara raha ny anohanana no resahana tsy mahagaga izany satria mila mpitondra manana viana ny firenena iray, mila mpitondra mahafantatra ny marary ny vahoaka ao aminy ka mitondra vahaolana mazava. Matoan-dahatso Gaeton Andriatsilavo. Miaratsy hatrany ny toe-java-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana ary tsy mitsahatra ny mihemitra ny firenena malagasy na dia voalaza ombieny fa tsy maintsy mandroso. Raha ny tarehimarika navoaka ny indice de la faim dans le monde ity volana Octobre 2024 ity tafiditra ao anatin'ireo firenena misa enina manana tany anohanana ambony indrindra maneran-tany Madagasikara, tahaka izany koa i Burundi, Tchad, Somalie, Soudan du Sud sy Yemen. Raha io vokatry ny fanadihadiana ny voaka io hatrany eo milarana fa 420 amin'ny firenena misy 720 no misy any Madagasikara. Izany hoe fa efatra alohan'ny farany amin'ireo firenena miisa 720 ireo. Isan'ny antony mahatonga izany ny fisian'ireo ady, ny fiovan'ny toetrandro, ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny fahasimban'ny toe-karena, ny krizy sy ireo trosamisa vovona ary indrindra ny fahasamihafana eo amin'ny vola miditra amin'ny isam-batan'olona. Hita eto Madagasikara avokoa ireo akotry ny ady. Vokatry ireo rehetra ireo misakafo ambany fohitra ny ankamaroan'ny mponina, mitombo ny tahan'ireo zaza tara fitombona tsy ampilanja raha mitaha amin'ny vatany sy ny taonany ary mitombo ihany koa vokatry izay ny tahampahafatesan'ny zaza latsaky ny 5 taona. Mitombo ihany koa ireo mpifindra-monina miala amin'ny taniny aviny ka mitady toerana hafa antenaina fa ahafahana misakafo sy miaina bebe kokoa. Ankoatra ireo miparitaka ireo karazana valanaretina raha tsy ilaza afa-tsy ny lagaly izay miparitaka ary miamahazo vahana eto amintsika indray ankehitriny. Inona no ezaka ataon'ny mpitondra fanjakana manoloana io anohanana iainan'ny malagasy io? Misy ve ny paikady mazava iadina amin'ny anohanana eto Madagasikara? Moa ve tsy ny kajy politika iarovana seza sy ampitomboana ny fahefana ananana no mibahana teto amintsika hatr'izay ka adino ny vahoaka? Porofon'izany tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana, mitohy hatrany ny fanafarana vary, mijaly rano ny mponina, miaina anaty aizina sy ny tsy fandriam-pahalemana, tsy ampy sakafo, nona lava. Ary ireo olom-bofidy natao hisolo vavan'ny vahoaka
iady sy katsaka ny tombontsom-bahoaka efa misy miady ho an'izany tokoa ve izy ireo sa izay tombontsoany manokana no tsy maintsy adiny sy ho katsahany eny amin'ny lapanitsim-bazaza amin'izao fivoriana ara-potoany anteny meram-pirenena izao mazava ho azy fa tsy maintsy ny volany sy ady ny fiara tsy mataho-dalana sy ny sisa no iadina izy ireo ireny aza mandeha ny fitakiana tety sy teroa mikasika ny tokony hanajana ny zon'ny mpanjifa manoloana ny fahatapahan-jiro sy ny tsy fisiany rano vity mba tsy ilazana fa tsy nisy solombavambahoaka na iray aza nanampy sy nitondra ny feon'ny vahoaka manoloan'izany tsy magaga araka izany raha ireny ny vokatra ny fanadiadiana ataon'ny vahiny mikasika ny anoanana eto Madagasikara ny mety magaga aza dia ny hoe ny atsara ny noty azontsika eto Madagasikara tsy magaga satria mila mpitondra manana viana ny firenena mila mpitondra mahafantatra tsara izay tena maharary ny vahoaka entiny fa tsy mijanona amin'ny fampanantenana sy ny nofinofy ary tokony ho tonga saina ny malagasy manoloan'izany ka tsy ho tohatra fiakarany intsony na ho fitaovana politika ahazoana seza no tanterahina androany ny fanaovany sony teo amin'ny masoivo frantsay sy ny fivondronan'ireo mpanondrana lavanila eto Madagasikara amin'ny fananganana ny maison de lavanila eto Antananarivo ny anome lanja ny lavanila malagasy no tanjona amin'izany fanatidina atomboka ny tetikasa sametrahana maison de lavanila eto Antananarivo ary no tanterahina androany ny fanaovan-tsony teo amin'ny masoivo frantsay sy ny fivondronan'ireo mpanondrana lavanila eto Madagasikara tanjona anatin'izany ny fanomezan-danja ny lavanila malagasy izay fantatra izao tontolo izao amin'ny atsarany sy ny kalitaony fanohitra amin'ny fampivoarana ny toe-karenina malagasy io maison de lavanila io no vitrine afaka hotsidian'ny rehetra te hisehatra sy te hahalala bebe kokoa ny lavanila malagasy ohatra amin'izany ny fomba fambolena ny fanodinana ny vokatra miainga amin'ny fahaiza-manao n'ireo tanjam-pamokatra eny fotony isy ihany koa ankoatr'izay ny toerana ametrahana ireo karazam-bokatra azo avy amin'ny lavanila ary isy tandiketsana lavanila anaty zaridaina izay hiaraka amin'ireo karazana épices sy orchidées mampiavaka ny Madagasikara midika ity fanaovan-tsony fiaraha-miasa ity fa afindra eto Antananarivo renivohitra ilay maison de lavanila ka saina napetraka ao Antalahy ny volana septambra 2024 tsy ahivina no napetraka tao Antalahy ny vato fototra ananganana ny maison de lavanila tany an-toerana voalaza tamin'izany fa irotsaka an-tsehatra ifanometanana amin'ireo mpikirakira lavanila rehetra tsy misy fanavahana ihany rajoelina ampiroboroboana io sehatra io voalaza ihany koa fa karazan-javatra maro no hita ao amin'ny maison de lavanila ao Antalahy io a maison de lavanila io a no ametrahantsika ny conseil national de lavanila io no ametrahantsika amin'ny pakady ametrahantsika hoe ahoana ny fomba ivarotantsika ny lavanila ahoana ny vidiny tokony apetraka anaovana an'izany vidiny lavanila zany ato anatin'ity ihany koa no isy ny laboratoire manara-penitra voalohany apetratsika eto Madagasikara rehefa mipetraka io a dia ny vanila rehetrarehetra zay ahondrana makany ivelana tsy maintsy testena avokoa mba ahafahantsika hoe zavatra manaraka an'le taux de vanille zay tokony ho apetraka ao anatin'ny rafitra mifenitra tokony mipetraka no ahondratsika makany ivelana ato anatin'ity ihany koa zany no ahitantsika n'le hoe musée de la vanille hatramin'ny androany tsy mbola mijoro io maison de lavanila ao Antalahy io aiza ho aiza ihany koa ny sehatry ny lavanila eto amintsika manahoana ny vidin'ny vokatra lavanila izay isany mampalaza ny Madagasikara amin'ny kalitao malalaka araka ny tokony ho izy ve ny sehatry ny lavanila eto amintsika ary mahazo tombony amin'izany ve ireo tantsaha-mpamokatra vokatry ny tsy fahaizana mitsinjo lavitra sy ny tsy fanomezan-danja ireo ministera isan'ny tokony fa miandro baika avy amin'ny filoha no mahatonga ireo karazan'olona maro lafy amin'izao fotoana izao ho marefo isan'ny voasokajy anatin'izany ministeran'ny rano tsy ampy ny fanomezana sehatra ireo teknisiana malagasy amin'ny fampandrosoana fa rehefa misy ny olana tahaka izao vao fantatra izy ireo sy resana avokoa ny vahaolana tokony ho ataony Henri Florian no mitaritra antsika ny andendinjay raha ny hita nadritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly fepetra maro lafy indray no noraisy ny fanjakana makasiky ny olany rano fisotro madio eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao ka isan'ireny ny fanampiana ireo camion lehibe izay miantoka ny fitsinjarana sy ny famaliana aingana kokoa ny filan'ny ponina rano fa eo ihany koa ny fanangana ny COR na ny centre opérationnel rano izay napetraka eo anivon'ny kianjan'ny Baria Mahamasina ho fandrindrana ireo hetsika vonjy maika hamahana ny olany famatsindrano eto an-drenivohitra sy ny maro tsy voatanisa raha tsy ahivana
efa tany amin'ny andro ny filoha teo aloha marikaravalomanana no efa nomena departementa ara-ministerialy manokany ny sehitry ny rano izay efa nisynjovana sady ny olana sala amin'izao fotoana izao sy ny fahasarotana ara-drano taona maromaro aty aorina mizaka ny olana goavana isika vokatry ny tsy fanomezan-danja ny ministera voakasika hitady ny vahaolana sy asan-kalalahana ikatsika ny tombotsoan'ireo vahoaka malagasy fa lasa miandry lava ny baiko ny filoha sy ny programa metimety amin'ny filoha ireo departementa ara-ministerialy ireo karaha natsangana ministera ny rano zany dia afahana mitsinjo lavitra tsy possible mihitsy ho an'ny Madagasikara zany aty amin'ny 424 tsika manana problème rano indrindra eto andrenivohitra nefa ny tohadrano hitan'ny ingénieur eto Madagasikara dia amanjatony ahafahana manao barrage zany ray fotsiny zay zay teneniko amintsika zay le fanjakana mihitsiny zany ny tsy manana programme ny tsy manana tetikasa ary tsy manana vina lavitra ahafahana zany mikojakoja mikajy sy mitsinjara ny rano ho an'ny vahoaka malagasy dia lasa perte ao atsika le izy lasa misy vola be avoaka ndray manangana antony centre opérationnel tony manangana an'ilay projet samihafa amina camion citerne misy vola be tsy toko tsy foroana ndray manetsika olombelona amanjatony izay anofitsinjarana rano etsero dia tsy fantatra tsonindray zany satria malagasy manao zavatra miaraka amin'ity fitondram-panjakana ity moa zany tsy haintsika tsony iza ndray mahazo n'le marché zany maro ny rano azo trandrahana eto amintsika fa ny faniavana politika sy ny paikady entina hitandrahana izany no tsy misy amin'ny mpitondra fanjakana fa tsy fahaiza mitatana tsotro zao lizy dia miteraka faty antoka amin'ny Madagasikara lizy fa ny any ny atahorako mafy zany dia hoe iza no anararoatra indray ao anatin'izao ary iza indray ny ahazo tombony zany satria isy vondron'olona sy orinasa ahazo marché indray zany amin'ity raharahatika amina miliarana mètre cube no misy eto Madagasikara fa le fitondram-panjakana mihitsy tsy manana vision dia io midona amin'ny rindrina midona amin'ny poteau ary mitsoraka anaty-tsikafiny io zany ny fanapahan-kevitra raisiny amin'izao fotoana izao ka faritra maro araka izany no misy olana goavana amin'ny ity tsy fisian-drano amin'izao fotoana izao ity izay mahitrahany rehetra fanontaniana ahiana hitombo ihany koa araka izany ny aretina maro samihafa vokatry ity tsy fisian-drano ity adiraisana ny fiarovana ireo harem-pirenena amin'ny fitrandrana sy fanondranana antsokosokona ny fanazavana tsy ho an'ny sampana miady amin'ny kolokolo ihany tokony ara-entana ny rehetra amolavola paikady pirenena vaovao sy mahomby hiadiana amin'izany lehilahy Jean-Efson tandinin-doza ireo arena voajanahary eto amin'ny firenena noho ny fitrandrana tsy ara-dalàna sy ny kolikoly manodidina ny fitrandrana azy ireny tranga izay mila jerena akaiky anisy lafiny kolikoly izay tena manimba ireo harem-pirenena hatra ny fanazavana tsy anjara asan'ny ministera sy ny système anti-corruption fotsiny ihany fa mila miara-misala ny olona rehetra misy ny atrikasa izay natao entina amolavolana paikady vaovao hiadina amin'ny kolikoly indrindra eo amin'ny sehatry ny arena vonjanahary eto amin'ny firenena izahay système anti-corruption dia aty amin'ny farany aty amin'ny répression amin'ny fanasaziana fa mila miara-miasa hatrany amin'ny voalohany na ny anaty tsara anara ny profo ohatra afaka anasaziana ary araka ny lazaina andriamano monsieur le ministre teo ity resaka espèce sauvage sy bois précieux ty resaka iraisam-pirenena izy tio satria aondrana ny ivelany be dia be ny olona zany mila mandray anjara amin'ny ady amin'ny kolikoly amin'io sehatra io hitantsika koa zany tany amin'ny atrikasa hafa fa misy mifampitipititra ihany ny resaka ohatra hoe ny resaka hoe ny tsy maty manota zany tsy maintsy ajanona eto Madagasikara manoloana ny fanondranana azo sarobidy sy ireo zava-mananaina naondrana antsokosoko tany ivelany efa misy ny fifampiresahana eo amin'ireo tompona andraikitra raha ny fanazavana saingy tsy azo lazaina mialoha ny momba ireo sampo hitondra izany iverina eto Madagasikara aoriany atrikasa izy ny fandravonana ireo fenkevitra ary arafina ho paikady pirenena vaovao hiadina amin'ny kolikoly hiarovana ireo harem-pirenena eto amintsika vola mahery roa amby valopolo tapitra sady olara no ilaina amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny zony madinika eto Madagasikara araka ny tombana sy ny vinavina ny ministera tompona andraikitra ao anatin'ilay drafitra nasionaly mahakasika ity zony madinika ity maika ny anatotosana izany na ao anatin'ny 5 taona aza ny voafaritra ao anatin'ny drafitra noho ny zony izay isany hiadin'ny Madagasikara amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny fahantrana ilarina sy ny aina ilaina ny fampiroboroboana ny zony madinika eto Madagasikara noho izy afaka manome asa ho an'olona sy fianakaviana maro fa ihany koa afaka hiadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny fahantrana izay efa mamely ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny nanao ny drafitra nasionaly mahakasika izany ny ministera tompona andraikitra
ka teboka maro no voasoritra ao anatiny. Fanametrahana nylay task force ary ireo task force reo no niaraka nandrafitra an'izany drafitra nasionaly momba an'izay fampiroboroboana an'izay jony mandinika zay ho antsika eto amintsika. Voilà zao mahakasika ny resaka fitantanana sy ny fampiasana an'izany, ny resaka mahakasika ny resaka fiarovana, ny mahakasika ny resaka ataontsika hoe fampitaovana n'ilay mpanjono sy izay rehetrarehetra ahafahana mampianatra an'ilay mpanjono, mampianatra akory ary ny fianakaviam-be ny mpanjono. Dia ny fametrahana n'ireo fotodrafitrasa maro samihafa ihany koa ny amin'ny afahantsika zany ampienina ilay antsoiny vazaha hoe perte post capture na ilay vokatra simba aorian'ny ilay fanjonoana izay atao. Lela vola mahery ny 2.20 tapitrisa dolara no ilaina amin'ny fanatotosana io drafitra nasionaly io. Mbola andrasana amin'ireo mpiara-miambonantoka ny ampahany amin'io ary ao anatin'ny 5 taona no vinavinaina anatanterahana azy. Dia ny totaly ny filana zany raha ampiroborobo an'izay sehatry ny jony madinika zay eto Madagasikara atsika dia mandidina ny 82 637 000 dollars anoany zany. Izay ilay filana. Zay zavatra zay nefa zany dia ao anatin'ny 5 taona no anatanterahana azy. Zany dia midika fa manana an'ilay drafitra atsika amin'izao fotoana zao. Ary manana fotoana ihany koa tsika afahantsika zany mba anetsika n'ireo mpiara-monatoka amintsika rehetrarehetra ahafahana zany ampiroborobo hatrany zany jony madinika zany izay 780 isanjato ny mpanjono eto Madagasikara ny vokatra zay avy eto Madagasikara dia avy amin'ilay fanjonoana madinika avokoa. Ary indrindrandrindra aza dino fa ny vokatra n'ilay fanjonoana madinika no sakafoantsika eto Madagasikara satria ireo mpanjono vaventy dia manjono izy ary rehefa manjono dia aondrana mankany velany. Totosa androany ny atrikasa nampahafantarana sy namelabelarana ny momba ny drafitra nasionaly mahakasika ny fampiroboroboana ny jony madinika eto Madagasikara niaraka tamin'ireo mpiara-miambonantoka amin'ny Madagasikara. Nanasa ireo kandida namany hanolotra zavatra maharitra fa tsy rendrarindra sy peta tokony kandidata iny ary azafinjoelina nandritra ny fanomboana ny asa maharitra ho an'Antananarivo teny Anto Madinika avony androany. Zava-dehibe ny hetsika tahaka izany onim-ponina ary tena ilaina satria madio ny tanàna miena ny aretina ary mitombo ny fampananana asa. Fanadadiana mikasika izay ary. Asa telo avetrany no natomboka androany teny Anto Madinika avony. Fanadiovana ireo lakan-drano izay miteraka fitohanan'ny rano ka mandoto ny tontolo ary miteraka tsy fahasalamana ho an'ny mponina. Nandraisana ireo tanora tsy anasa teny an-toerana no nanaovana izao tetikasa izao ary anindika ny boriboritany. Manasa ny ireo kandida hafa hitaina rajafinjoelina mba hanolotra zavatra maharitra tahaka izao fa tsy rendrarindra sy petatoko hatrany no hitaizana ny vahoaka. Rehefa nasitrana hoy izy dia ny antony mankarary no andositranina fa tsy ny endrika sy ny fisehon'ilay aretina. Ary nareo rehetra ireo no hiasa ao anatin'ny asa maharitra ho an'Antananarivo. Dia ho ataontsika asa ho atsika izy ity fa tsy atao zesta fangalana sary. Nangataka mihitsy ry zareo teo andao anao mba hampanaovana zile tsy nety ny zile anaovan'ny olona miasa ary tsy ampy. Aleo miasa tsika fa zay zava-dehibe. Dia amin'ny talantsika ery ampitandray efa zay nitenentsika teo eny ampitandray dia efa mandeha. Ity ilay asa maharitra ho an'Antananarivo na ama nambara ny taina rajafinjoelina nandritra ilay fandarana manokana ny 7 Octobre 2024 lasa teo. Izay zavatra hita fa ho vita no resahana hoy izy manoloana ireo mponina ireo ary izay tenenina dia tsy maintsy ho tanterahana avokoa. Rehefa sahirana isika dia ny antony mahasahirana antsika ny andositranina. Inona mahasahirana antsika? Asa. Fa tsy le vokany andao menako veta kely fa nefa mahantra sinoana ihany tsika. Dia asa no ahafantaranareo dia asa no anomboantsika azy androany. Dia tsy teny be da be fa faly androany miteny aminareo hoe efa reo daholo ny fitaovana tonga dia raikitra ity. Zava-dehibe ho anay izao hetsika izao hoy ny mponina teny an-toerana ary tena ilaina. Madio ny tanàna, miena ny aretina ary misy ny asa. Tena hoe faly sahirana ny olona satria ao anatin'izao fahavaratra izao misy mijery izy zany sady tonga dia hanao an'ilay kanalina. Tena faly ny olona ary tena nandray na toa mirodorodo ohatr'ireny daholo ny olona. Nahafinaritra aloha ilay fampiresana sady ny anazy tonga dia narahana tonga dia asa mihitsy fa hafa le hoe mbola mbato be voky mbola hoatsy atao raha fa ohatr'izao atao raha fa ohatr'izao fa ny azy zany tonga dia arahana azy isa hoe misongadina zany le zavatra hoe io ny asa dia tonga dia efa nasa daholo ny olona.
Hafa kosa indray antoka iray ahafana mampiakatra ny vidim-bokatra ho an'ireo tantsaha ny fahatsaran'ny lalana amoahana ny vokatra ka antony tonga ireo tanora ao amin'ny kaminina Antananarivo ny roso tamin'ny asa fanamboaran-dalana. Mila fijerena akaiky ny tantsaha amin'izao fotoana izao raha ny fanazavan'ireo tanora mpilatsaka antsitrapo ireo. Fanadidina intsiny Henri Florian. Ambara ombianombiany fa isan'ny afokafoka ny famparisoana ny firenena, ny faritra, indrindra fa ny eo anivon'ny commune. Ny fahatsarany ny lalana izay ahafahan'ireo tantsaha mamoaka ny vokatry ny fambolena maro lafy ary isan'ny mampidi-bola lehibe ihany koa ao anatin'ny kitapom-bola ny commune amin'ny alalan'ireo tambierimbidy ahafahana mikolokolo ny tanàna sy mandorona fododrafitrasa mamaly ny filan'ny vahoaka. Ho an'ireo tanora any amin'ny commune Antananarivo ny rotsaka antsehatra tamin'ny fanamboarana ny lalana kominaly izy ireo mba ahafahany vokatra lafo vidy sy mifanaraka amin'ny tolotra sy ny tenady. Mbola maro amin'ireo tantsaha sy ny tanora no rototra amin'ny asa tana maro sahala amin'izao fotoana izao na eo aza ny asa mandrara maro lafy raha ny fanazavana. Satria amin'izao zegny maro ny asa manandraikitra ataon'ireo vahoaka satria fa tonga ny jirofo, tonga ny foleran'ny lavanio ka eto zahay vahoaka dia faly satria agnatanteraka ny asa mandraharaha ty mo asa lalagna ty raha fa tokony atao isan'andro magnampy fanjakana zay aminazy ty eto magnambara zareko zahay fa mbola maro ny zavatra tokony atao dia nanao reto vahoaka re mo tanora mbo tonga saigny le ampivoaragna de tonga zare nagnatriky anaty teto niany ary zao zegny famboagna ny vokatra ny amin'ny ambanivolo zegny raha tsy vita ny asa lala lasa ambany vidim-bokatra. De zao zegny mbo hampiakarakatra vidim-bokatra zegny ny programanay tonga zay ny asa lalagna miaraka amiko ireto vahoaka reto. Tokony ho tonga atsika amin'ny ariholi ampivoaragna koa karakara ny lalagna satria ny lalagna zany antoko ny fampandrosoagna antsika. Ke raha amin'ny tovoho be mo ny lalagna mo makabohoko boekale ratsy izy raha fa tonga ny orambara. Ke fagnotanagna ho atsika fokon'ologno mbo ho tonga maro amin'ny magnaraka. Ankoatra ny lalam-pirenena maro lafy izay efapotika amin'izao fotoana izao izay tsy asiany ny fanjakana maso miezaka manao izay vitan'ireo fokon'olona eny fotony amin'ny fanarenana izany lalana izany ahafahana manampy ny tantsaha mpamokatra indrindra fa any amin'ny faritra rehetra any. Dia iny fanadidiny iny no hitondrantsika isan'ny vetivety anaraka doka fohy mame fotoananao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao. C'est l'avenir de la guerre des drones. Je déteste toi? Non, je déteste les enfants. Reviens avec Messi. Du 10 au 31 octobre, ajoutez seulement 10 milliards à votre réabonnement actuel et bénéficiez du bouquet supérieur. Si vous êtes abonné à l'offre Access, ajoutez 10 milliards à votre réabonnement et bénéficiez de l'offre Évasion pendant 30 jours. Pour les abonnés Évasion ou Access Plus, ajoutez 10 milliards et profitez de tout Canal Plus pendant 30 jours. Miaraka muzika stelma ndao kivazo bobaka kokoa araroty fa promo be mividiana tolotra muzika de mahazo cadeau méga hatramy 1,5 gigaoctet ikifianao ireo artista malagasy zato isanjato ela kokoa naizanaiza misy anao safidy fotsiny zay tolotra muzika mety aminao. Téléchargeo ainganany appli de tsindrio ny dièse 111 étoile 6 dièse. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan. Plusieurs filières au choix: génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie.
ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités immédiats, l'USTIO et l'Aelina Nissan. Appelez le 034 31 777 37. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho any nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Tavaviagna sady atao amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamiagna ny araba tomboko lahy sy tomboko vavy noho izy antsika izany ho any Mahajanga vetivety ty amin'ny ranomasimbe indiana dia tsy misy afa-tsy ao Mahajanga ihany no ahitana ivitoeram-piofana manofana tanora ho mpitsabo nify sy adivava omaly tolakandro no namoana tamin'ny fomba ofisialy sy nanomezana mari-pahaizana ireo tanora miisa 270 na vita fianarana nandritra ny enitaona tao amin'ny IOSTM Mahajanga. Yanza Robert, Kolo TV Mahajanga. Tanora miisa 270 mianadahy andia ny favalo amin'ny telopolo izay niofana manokana momba ny mpitsabo nify sy ativava atao amin'ny IOSTM na ny Institut d'Odontostomatologie Tropicale de Madagascar eto Mahajanga no nozaraina diplôma maha dokotera azy ireo ny tolakandro ny alarobia 9 ny volana Octobre 2024 teo. Dia androany zany no nanomezana fomba ofisialy ny mari-pahaizana mampitsabo nify sy ativava azy ireo ary afahan'ireo miasa sy tompona andraikitra tanteraka manomboka eto amin'ny madokotera azy amin'izay asa sahanin'izy ireo any amin'ny toerana izay safidiany tsirairay avy. Ny IOSTM dia sampam-piofanana tokana misy eto Madagasikara manofana ho mpitsabo nify sy ativava ary voafetra ho 30 ihany ny isan'ny mpianatra ho raisiny. Tsy misy afa-tsika eto Mahajanga no misy azy io raha eto Madagasikara. Eny na eto anivon'ny ranomasimbe indiana ary dia tsika eto Madagasikara ihany no manana ity toeram-panofanana ho mpitsabo nify sy ativava ity. Eto zany dia manararaotra ho an'ireo mpianatra. Misy moa ireo le vao afaka baccalauréat teo zao dia maniry no tonga amin'izany hoe mpitsabo nify sy ativava izany. Efa navita ny inscription nareo raha mbola tsy navita mbola mitoy tsy tonga dia mandeha avy hatrany aty amin'ny IOSTM nareo fa miara-mianatra amin'ireo mpianatra misafidy ny mpitsabo amin'ny ankapobeny manao an'le passes eny ambondrona aloha fa rehefa avy eo zany dia mila milofo mafy nareo fa izay 30 voalohany ny safidy ny lalam-piofanana ho mpitsabo nify sy ativava no miditra taona faharoa na L2 any amin'ny IOSTM. Mila milofo sy miezaka tsara hatrany no ahafana manatratra ny tanjona toy izao hoy ireto major de promotion ireto. Izay reto no andian'ny fahavalo amin'ny telopolo misalotra ny anarana aina. Hieny taona izay no niatrika ny lalam-piofanana mpitsabo nify sy ny ativava dia mahafinaritra ny mpampianatra anay manoro tsara izay tokony ho azy mora azany koa raha ho anareo izay mety ho liana amin'izany fampianarana ny amin'ny sehatry ny nify sy ny ativava izany dia afaka manantona ny IOSTM fa tena ho afavody koa ianareo. Raha ny sehatra asa manokana zao azaina hoe mbola malalaka raha ny resaka hoe sehatry ny mpitsabo nify sy ny ativava izay. Fianarana moa tsy mora fa mafimafy ihany ho ana manokana zao avy any Antananarivo dia efa niezaka ny vonona hiatrika ny miseho aty fa ny ao an-doha tsy maintsy hoe ho tafita dia izay no mahatonga hoe tsy mora manao an'ilay izy fa manana fiezana sy miatrika ny zavatra rehetra dia tonga amin'izao tanjona izao. Voafetra araka izany ny isan'ny mpianatra raisina ao amin'ny IOSTM na ny Institut d'Odontostomatologie Tropicale de Madagascar eto Mahajanga mba ho tena manam-pahaizana ireo tanora izay mivoaka avy ao amin'ny IOSTM. Ny slogan'izy ireo radio dia ny hoe IOSTM, notre réussite, votre santé.
Nosokafana tamin'ny fomba officiel androany teny Antaninarenina ny salon de l'emploi et de la formation des métiers amin'ity taona 2024 ity tanjona ao anatin'izany ny ampihenana ny tany tanora tsy anasa eto Madagasikara, ampiavaka azy ny fisiany tolotrasa ireo sy ny fanaovana entretien iny antsoerana. Christian Dimby no mitatitra ny andindinjay. Fanohitra lehibe ho famana ny olana tsy fananana azy eto Madagasikara no antony karakarana ny salon de l'emploi et de la formation des métiers etsy Antaninarenina ho ny mpikarakara ny hetsika androany. Maro ireo tanora no manana diplôme saingy vitsy ny tolotrasa. Omena tombona ny fanatrika mivantana amin'ireo tompon'andraikitry ny orinasa araka izany ireo tanora amin'ny alalan'ity hetsika ity. Ye salon de l'emploi et de la formation des métiers zay manomboka androany ary tsy mifarana raha tsy amin'ny sabotsy zao. Zany hoe ny tanjonay amin'ity hetsika ity andiany voalohany izy ity ny tanjonanay dia ny ananan'ny ireo tanora maro be asa, zany hoe offre sy emploi zany no resaka ao. Dia maro be eto amintsika no tanora tsy anasa, misy ny afaka baka zao dia mitady asa izy, mitady fianarana ihany koa. Dia zay no antony anaovanay an'ity hetsika ity, zany hoe fampandrosoana ny tanora ihany koa amin'ny sehatry ny asa. Ampiavaka ity salon de l'emploi et de la formation des métiers andiany voalohany ity, ny fisian'ny recrutement eno eo sy ny fanaovana entretien eny an-toerana. Ny hetsika tahaka izao sy ny salon ny tahaka izao zany dia sehatra tena mahomby ahafahana manampy ny tanora azo amin'ny fahazahoana asa satria betsaka eto izao ny orinasa avy hatrany dia manao entretien ho an'ny tanora dia be dia be ny tolotrasa amin'izao hetsika izao. Dia maro ihany koa ireo toeram-pampiofanana manome fampiofanana ho an'ny tanora dia fanararoatra be dia be zany ho an'ny tanora amin'ny fitadiavana asa eto Antananarivo moa zany. Nanomboka androany ary aritra 3 andro eny Antaninarenina ny hetsika salon de l'emploi et de la formation des métiers. Hetsika izay inona fa hitondra vahaolana eto amin'ny firenena, indrindra mikasika izay fampananana asa ny tanora izay. Pejy ny fanatanjahantena vetivety mpanazatra maherin'ny 50 no kendrena azo fampiofanana iraisam-pirenena ao anatin'ny taranja volleyball mandritra ny fifananana iraisam-pirenena izay hotontosaina any Mahajanga amin'ny volana novambra izao, izay andrasana ny ekipa pirenena malagasy U23 lasivavy anjara ihany koa fanadidina. Isan'ireo andray anjara amin'ireo firenena misa 9 amin'ny fifananana taranja beach volley Madagasikara. Iaro ny vonina pirenena amin'ity taranja ity avokoa ny ekipa pirenena lasivavy ho an'ny sokajy latsaky ny 13 taona na ny U23. Ny mandray anjara zany amin'ilay beach volley izay atao any Mahajanga dia ny firenena enina zany miampy an'ny Madagasikara, Maurice, Seychelles, Comores, Mayotte, La Réunion ary Madagasikara. Ny U23 zany misy enina amin'ny ekipa lahy dia misy enina ny ekipa vavy. Fifananana efa avilenta ity ka siofanana iraisam-pirenena ireo mpanazatra amin'ny taranja volleyball. Misy 450 ireo mpanazatra kendrena azo tombony amin'izany. Ny votoatin'ilay fifanana iraisam-pirenena zany ho an'ny mpanazatra moa zany dia ny atao hoe niveau 1 maniny sy karakarain'ny fédération internationale volleyball. Ny thématique amin'io zany dia ahoana fomba filalaovana ny volleyball ho an'ny tanora sy hatramin'ny atao hoe ny tandasan'ny volleyball mondial amin'izao fotoana izao. Sampananjara aloha zany ny fédération ana dia 450 hatreto aloha fa ny fetra farana apetraka ny FVB dia 550 farany ambony. Malalaka ny fepetra takina amin'ny fahafahana misitraka ity fampiofanana iraisam-pirenena ity ho an'ireo mpisehatra sy mpanazatra na mpilalao ny taranja volley. Ary isy ny fahafahana misitraka ny fiofanana mitohy ahazona mari-pahaizana aorian'izay. Ho an'ny fifananana kosa, fihodinana faharoa ity atrehan'ny Madagasikara ity raha toka tsy afaka nandray anjara isika tamin'ny fifananana voalohany izay notontosaina tany Comores, fifananana izay tohanan'ny orinasa Telma Madagasikara.
Any Tomasina kosa indray tao anatin'ny herinandro mpanjara zava-mahadomelina mahery vaika misy roa no sarin'ny mpitandro filaminana tao Tomasina. Isan'ny tanan-dehibe ahitana fianaky ny zava-mahadomelina isan'ny lafo vidy indrindra moa i Tomasina ka betsaka ireo misehatra antsokosoko amin'ny fandrarana anatin'izany. Elinora Zafimanana Kolo, Tomasina. Ny talata 12 volana Octobre lasa teo no sarona tao an-tranony tao Andranomadio ity tovolahy ity. Izy izay voalaza fa iray amin'ireo mpanjara zava-mahadomelina mahery vaika eto tampon-tanàna ny Tomasina. Raha ny loharano vaovao teo am-pelatana ny mpitandro ny filaminana manana tahiry amina kilao maro ity tovolahy ity amin'ny mahampanjara zava-mahadomelina azy manerana ny tanàna. Anisan'ny tanjony gendarmerie zany ny ampandry fahalemana sy ny anadioan'ity tanànantsika Tomasina ity. Ka anisan'izany natratrarana an'ireo mpamatsy rongony zany, mpamatsy zava-mahadomelina moa zany, cocaïne ny tena marina. Eo azo androany ity dia tsy maintsy manao ny asany gendarmerie, manao ny asany amin'ny ara-dalàna, dia natao ny ankety sy ny rehetra. Mbola maro ny zavatra tokony tadiavina taminazy fa anisan'ny efa nilefa lavitra lasany amananara zany ny mpiara-miasa aminy. Izany natin'izany dia mbola mitohy ny fanenjehana anazy fa ny eto an-toerana moa zany vita ny famotorana ny natratrarana an'ilay izy dia tsy maintsy ho alefa any amin'ny fitsarana. Natratrarana azy zany dia tamin'ny 15 volana Octobre teo tao Altranony. Zavatra tratra tamin'izay zany dia nisy cocaïne araka ny teniny moa zany fa tsy hoe ny renseignement dia nisy 10 kilao tao aminazy tao, saingy efa lasa le 10 kilao fa le 10 grama sisa ny tratra tao aminazy. Sy basy izay anazy moa le basy taminazy, basy moa zany ny anazy manokana iny ananany autorisation dia anazy. Zay no zavatra tratra taminazy tamin'io. Itsekilany ny andron'io talata 12 volana Octobre io ihany, lehilahy iray hafa ihany koa no tratra tao amina hôtely lehibe iray miorina eo Mangarivotra. Nitondra ankizivavy tsy ampy taona ary natratrarana zava-mahadomelina mahery vaika sy fitaovana ary akora maromaro fikirakirana ireo zava-mahadomelina ireo. Voalaza ho tao anatiny tsy fahatsiarovan-tena tanteraka moa ilay tovovavy nandritra ny fotoana nahatongava ny mpitandro ny filaminana nanao ny fizahana teny an-toerana. Nosamborin'ny mpitandro filaminana avy hatrany moa ity lehilahy ity raha tokana lefa natao fizahana teny amin'ny tobim-pahasalamana kosa ilay tovovavy 17 taona. Hatramin'ny androany mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka ity farany. Fa isan'ny mampanano sarotra ny famongorana ny fianaky ny zava-mahadomelina mahery vaika eto tampon-tanàna ny Tomasina ny fanaovany olona asa fivelomana ny fanapariahana azy io any amin'ny mpanjifa izay tsy mitsaha mitombo. Ny mampanano sarotra n'ilay famongorana ny zava-mahadomelina indrindra ho antsika eto Tomasina dia efa mihely be io zavatra io ary amin'izao fotoana izao dia karazany efa naovany ny sasany io asa fivelomana ny fikirakirana azy io zany hoe business hoy ny fitenenantsika anazy. Ka zay ny mahasarotra azy satria efa tafiditra amin'ny social ilay zavatra dia sarotra be ny manafoana azy. Araka an'izay voalaza zay moa zany izy koa anisan'ny zavatra lafo vidy raha araka ny fahenona azy dia mahatratra any amin'ny 700 000 ariary ihany ny 1 grama. Izay zany no lasa fiteravam-bola ho an'ny sasany ilay izy. Atreto tato anatin'ny taona maro mbola mitoetra ho baraingo ho an'ny mpanara-baovao hoe iza sy aiza ny enjana tena tompony ketrika mampiditra ity zava-mahadomelina mamotika ny zanaky Tomasina ity. Efa betsaka ireo mpanjara tratra ambodiomby araky ny fitenenana fa saingy mbola mitoetra ny vokatra. Ho amin'ny maresaka anivelany nanomboka androany ny fivoriana antapon'ny OTAN sy ny vondrona Européana andiniana ny ady ao amin'ny Ukraine sy Russie tao anatin'izay roa taona sy tapan'izay. Eo ihany koa ny rarahany Proche-Orient izay nisehona daroka bomba indray toy ny tao a Syrie sy Yemen androany. Isandreo nanatrika ny fihaonana ny filoha Volodymyr Zelensky izay tondra ny politika entina manana ny firenena sy ny fomba fiady ara-diplomatika entina ampitsarana ny ady amin'ny Russie. Isan'ny andrasana amin'izao fivoriana maharitra andro izao ihany koa ny fanohanana arabola avy amin'ny vondrona Européana anampina ny toe-karena ao Ukraine. Ankoatran'io anatin'ny lahadinika ihany koa ny paikady adina amin'ny fifindramonina antsokosoko izay mihamahazovana manoloana ireo ady amin'ireo firenena manodidina any Eropa. Dia zay koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV ho amin'ity alina ity. Isarona isika rehetra ny tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny ekipa ny fampalalam-baovao kosa dia mbola manome fotoananao ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoka.
Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.